Si atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy roa atsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no taniketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de tout. Fasisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy roa atsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika atikoatran'isika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, tsy misy hevitrevitra. Ny olo no mampizara indraindray, fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara ranolotra ny aina olo raika, ary ao amin'ny fiangonana ao amin'ny eglizy dia sambatra antsika mahasapa an'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray, olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iaranao amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Caramarson eto amin'ny radio Fagnier. Ny hatsaram-pon'ny Tompo dia magneragna ny tany, ny lanitra no vita dia ny tenin'ny Tompo. Alleluia. Nalaigny avy tao amin'ny Salamo 2:30. Faly sady ravoravo magnambola tsara atsika jiaby magnaraka manjohy hatrany ity onjam-piamamontsika ity. Atsika nezaneza ny toeragna misy anao amizao fotoagna zao ty, isaoranay ianareo magnaraka ary tsy misaraka hatrany hatrany. Mbola manasanareo ary hagnaraka hatramin'ny farany tandregny sy ankafy anjoy ny onjam-peontsika ity. Satria onjam-peo natao ampitambatra atsika jiaby ologno raiky, vontosiny fihavana, ifampitsimby, ifanasoa, ikatsika ny soimbona. O eglizy ologno velominy batemy kaizary o tabernakla velogno. Ny fihavanagna tatao no magnasitragna ny zao tontolo zao satria ampiretampo avokoa tsika jiaby. Ary niany ty ampianarin'ny eglizy atsika iegny zegny fihavanagna zegny ka amezany atsika ny lohevitry lehibe i Jesoa mpiandrony tsara. Izy le fakantahaka ile modely ho atsika jiaby, tsy ankanavaka, na mivavaka na tsy mivavaka. Kay zegny no entiny ray aman-drenitsika son excellence Monseigneur Archevêque arahiny fampianaragna ndraiky toroteny ho tandregnesantsika rehefa aveo, kay agnasagna atsika jiaby agnaraky zegny itandregny zegny amin'ny fo madio, ampinomy, ampitiavagna ary amin'ny fanantenagna ka mba ho tahaka ny Kristy lay fitaratra ho atsika ny atsika, satria tsy misy agnaragna hafa azo atsika famonjegna raha tsy amin'ny alalany hahitan'Andriamanitra araka ny tena toetrany ihany koa atsika rehefa aveo ary ho tegna mpiandrony tsara mafotegna mafogny aigny ho an'ny ondriny isika indray andro agny manomboka an'io ary mandrakizay. Fankalazagna ny tenin'Andriamanitra, vakiteny masina voalohany, boky mitantara ny asan'ny apôstôly. Tamin'izany andro zany dia feno fanahy masiny Pierre ka nilaza hoe: ry mpitondra ny vahoaka sy ny loholon'Israely, raha ny amin'ny soa nataonay tamin'ilay lehilahy nalimy sy nahasitrana azy no anadinana anay anio, dia haoka fantareo rehetra sy ny vahoaka Israely rehetra fa ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta zay no fantsihanareo taminazy fijaliagna, fa natsangan'Andriamanitra ho velona no nahasitrana io lehilahy mitsangana eto imasonare io. Iny Jesoa iny no vato narianareo mpanao trano
kanjo tonga vaty fejour kosa ady tsy misy anaran-kafa ambany lanitra nomena ny ologno azo antsika famonjena. Izany ary ny tenin'ny Tompo. Isaorana ny Andriamanitra.
Vakiteny masina faharoa, taratasy voalohany Masinda Joany apôstôly. Ry ava-malala, endrety abeny fitavan'Andriamanitra antsika amin'ny iantsoana antsika hoe zanak'Andriamanitra, sady tena zanany tokoa isika. Fa izao tontolo izao no tsy mahalala antsika, dia no izy tsy mahalala azy. Ry malala, zanak'Andriamanitra isika ankehitriny, nefa mbola tsy naseho izay ho tena toetrantsika. Fa amin'ny andro ampisehoana izany, dia fantatsika fa anaka azy isika, satria ahita azy araka ny tena toetrany. Izany ary ny tenin'ny Tompo. Isaorana ny Andriamanitra. Alleluia, teny mahavelogno, mba ho teny velogno, izy mampiavagna. Alleluia, teny mahavelogno, mba ho teny velogno, izy mampiavagna. Alleluia, teny fitiavagna, sady famonjeny, sy fanambarana. Alleluia, teny fitiavagna, sady famonjeny, sy fanambarana. Alleluia, teny mahavelogno, mba ho teny velogno, izy mampiavagna. Alleluia, teny mahavelogno, mba ho teny velogno, izy mampiavagna. Alleluia, teny fitiavagna, sady famonjeny, sy fanambarana. Alleluia, teny fitiavagna, sady famonjeny, sy fanambarana. Omba tsy
antsika menakavy eny ny tompo ho tanteraka tokoa ane izany. Vaovao mafalin Jesosy Kristy araka nosorata ny masinday Joany, voninahitra ny eo anao ry tompo. Tamin'ny zanandro izany, i Jesosy niteny tamin'ny jody nanao hoe, izao no mpiandrony tsara. Ny mpiandrony tsara dia mahafoy ny ainy ho an'ny ondriny, fa ny mpikarama kosa no izy tsy mpiandry ny ondry na tompony ondry. Vao mahita ny amboadia tamy dia ilaozany mandositra ny ondry, fa ny amboadia no avelany eo hisambotra sy ampiahaka azy, satria mpikarama izy ka tsy rarainy akory ny ondry. Izao no mpiandrony tsara, sady mahalala ny ahy aho no fantatry ny ahy. Tahaka ny ahalalan'ny ray ahy no ahalalako ny ray koa, ary izao koa mahafoy ny aiko ho an'ny ondriko. Mbola manana ondry hafa koa aho izay tsy amin'ity vala ity, ka tsy maintsy hoentiko izy sy iaino ny feoko, dia ho tonga valan'ondry tokana sy mpiandrondry tokana. Izao no itiavan'ny ray ahy, satria mahafoy ny aiko aho mba andraisako azy indray. Tsy misy makazy amiko, fa ny tenako ihany no mahafoy azy. Manam-pahefana ahafoy azy aho, ary manam-pahefana handray azy indray. Izany no didy azoko tamin'ny raiko. Alleluia, teny mahavelogno, mba ho teny velogno izy mampiavagna. Alleluia, teny mahavelogno, mba ho teny velogno izy mampiavagna. Alleluia, teny fitiavagna, sady famonjeny sy fanambaragna. Alleluia, teny fitiavagna, sady famonjeny sy fanambaragna. Alleluia, teny mahavelogno, mba ho teny velogno izy mampiavagna. Alleluia, teny mahavelogno, mba ho teny velogno izy mampiavagna. Alleluia, teny fitiavagna, sady famonjeny sy fanambaragna. Alleluia, teny fitiavagna, sady famonjeny sy fanambaragna. Izany ary ka karazaitsika ny tenin'ny tompo, derany eo anao ry Kristy. Ry kristianina ava malala, mbola tena ao anatin'ny fankalazana ny Paka tanteraka isika izao, ary raha mahasikaritra isika mba hivelomantsika izany hafaliana lavorary vokatry ny fiadanana atolotra ny Paka amintsika, ka hitoerantsika ao amin'i Jesosy sy toeran'i Jesosy tafatsangako velona ao amintsika sy kiraikiraiky avy, ka hahatonga antsika ho tena EOV, Eglizy, olo velonin'ny batemy dia atolotry ny Eglizy isaky ny alahady. Toetra ny Jesosy anankiray ho fankaherezana antsika, ahafahantsika hiroso lalindalina koa eo anivon'ny fiainana, izara ny hafalian'ny Paka ho vavolombelona eo anivon'ny fiainantsika. Efa nampisahevisika teto izany tamin'ny alahady lasa teo, alahadin'ny Paka. Ny alahadin'ny Paka dia iantsony Eglizy asika ibanjina bebe koa an Jesosy mpampiavana, nandresy ny rasy rehetra ny sangako velona. Izy no aina velona amintsika, ka zary zanak'Andriamanitra isika, ka EOV mpampiavana, miavana amin'ny zavaboary, miavana amintsika sambo isika olombelona, miavana amin'Andriamanitra. Tamin'ny alahady faharoa kosa, i Jesosy famindrapon'Andriamanitra velona no nibanjintsika, ka maneraka antsika mizara ny famindrapo sy ny fahafamelan-keloka, satria raha te hanorina fihavanana marina itsika sady kristianina noho ny malagasy, ary mitady ny tena fiadanana hoy ny Papa François,
dia oka amafy sy amboly famindrapo sy famelan-keloka. Tamin'ny alahady fahatelo i Jesoa miarabelona amintsika, nizara ny manta sy ny masaka sy sanatria lolo na matoto fa Jesoa olona velona, ny sangako velona, olona velona miara misakafo amintsika satria nanaiky olo raika amintsika ary izay ray vasy iray aina. Ary amin'izao alahady faefatra izao dia i Jesoa mpiandrony tsara, mahalala antsika ondriny, mamelona sy mitsimina ary mamora asika ho ao anatin'ny valatokana frately toto olo raika antsika jiaby. I Jesoa mpiandrony tsara no bandintsika amin'izao alahady faefatra izao. Ry kristianina ava malala, amin'izao alahady zao ary dia i Jesoa mpiandrondry no bandintsika ho isika teo, no saintsaintsika ho dinintsika. I Jesoa mpitarika sady mpampivondrona, raha atao amin'ny teny mahazatra dia hoe leader. Tsy araky ny hevitra izao tontolo izao anefa zany leader zany, satria ho an'izao tontolo izao matetika ny leader dia mpitarika mampiatra ny heviny ary indrisy aza mety mamoritra misy. Fa i Jesoa kosa hafa noho izany ary tiany eglizy izay manana didy sy andraikitra ao amin'ny eglizy sy ao amin'ny fiarahamonina anahaka ny Jesoa mpiandrony tsara. Izany no mahatonga ny antsika sy ny eglizy eran-tany hivavaka manokana momba ny fiantson'Andriamanitra amin'izao lahady faefatra zao, satria araky ny vavaka fanaosika iny dia fataro fa ny vocation dia sy natokana ho an'ny pretra na ny voatokana fosiny fa ho an'ny olon-drehetra, ho an'ny laika ihany koa ivelomany an'izay batemy izay. Ary zay ny vocation, ary zay fivelomana ny batemy izay ho hitatsika no anahafatsika an'i Jesoa mpiandrony tsara. Ka matetika nefa araky ny mahazatra sika dia ny pretra no ao ansaina rehefa miresaka an'izay fiantson'Andriamanitra izany. Sy mahagaga izany satria antson'Andriamanitra izy ireo andray fahasoavana manokana ahafahan'izy ireo anahaka ny fiainan'i Jesoa amin'ny alalan'ny voady sy ny fanokana tena, ary ho an'ny pretra amin'ny alalan'ny fanamasina, izany hoe sakramentany filaharana. Mivavaka aritsika mba anahaka an'i Jesoa tokoa izy ireo, mivavaka itsika mba hanana pretra masina, pretra mitoetra tanteraka ao amin'i Jesoa sy toeran'i Jesoa ka mamokatra ny fiainany ka tena ho vavolombelona manahaka ny Kristy mpiandrony tsara. Ary azadino fa pretra ihany koa ny eveka ka tsarovy, ny eveka, ny papa sy izay manana andraikitra rehetrarehetra ao amin'ny eglizy engany ireo voatokana religiozy lehilahy sy vehivavy anahaka ny fitiavan'i Jesoa ka n'olo tena amin'ny fanehoam-pitiavana amin'ny toerana rehetra sy amin'ny fotoana rehetra andrahana azy. Ry kristianina havana, sarovy fa raha mivavaka ho an'ny fiantson'Andriamanitra isika dia mivavaka koa ho an'izay vita batemy araka ny voalazantsika teo mba ho apôstôly, satria izay no tanjon'izay anson'Andriamanitra izay ho apôstôly anahaka an'i Kristy mpiandrony tsara eo anivon'izao tontolo izao ho fanasina sy fahazavana. Ary izay fanasina ho fahazavana izay no anahafana an'i Kristy ho an'ny laika apôstôly ka ahatonga sika tokoa ho EOV missionnaire vita batemy iraina ho tabernakla velona. Izany rehetra izany no ivavahantsika ary ry kristianina ava malala amin'izao alahady faefatra ny paka izao, alahady ny mpiandrony tsara isika ibanjinantsika an'i Jesoa ka ndeha ary ijery ireo toetra sasany sy voalazantsika eto daholo izay toetra ao amin'izay mpiandrony say fa anasongadina visivisitsika. Ansoina hoe mpiandrony tsara Jesoa satria mahafoy ny ainy, izy ihany no manambara izany ary anisan'ny toetra takina izany fahafoizatena izany ho an'ny mpitarika, ho an'ny leader, zany hoe ho mpitarika sy manao kobaka ambava. Ary dia izay Jesoa fa izay nilazainy dia nivelomany nanaiko ho mpanompo koa izy ka hitasika tamin'ny alakamisy masina nanasa ny tongotra ny mpianatra izy ary nanolotra ny ainy teo amin'ny azo fizaliana ny zoma masina. Izany no toetra ny mpiandrony tsara. Ka raha tianorina eglizy fianakaviben'Andriamanitra ilay antsony papa hoe fratelli tutti
tonty mira olo raika isika ziaby raha ny fihavanana no anasitrana an'izao tontolo zao piraitam-po isika ziaby ka ny lalana dia ho an'izay tarika rehetrarehetra ary ho ansika ziaby vita batemy de sy maintsy manahaka an' Jesoa mpiandrondry mahafoy manompo ao anatin'ny fahafoizana sy ny fahanim-pona no ahafahantsika mifanasoa sy mifampisimina ary mikasaka ny zoiombonana. Mampasiahy antsika ny tenin'ny papa raha miresaka ny Masinday Josefa izy sy sefo no katsain'izao tontolo zao fa ray baba ikarakara sy kolokolo tahaka ny Masinday Josefa nikarakara sy ny kolokolo ny fianakaviana masina tao Nazareta ary zay no mahatonga ny Masinday Josefa mpiaro ny eglizy eran-tany. Ry kristianina hava malala tamin'ny alalan'ny asa fitoriana fampianarana tamin'ny fanomezana sakafo ny vahoaka marobe nanaraka azy tany anefitra tamin'ny famantarana maro samihafa no nentin'i Jesoa manambara ny fahafoizany ary faratampony amin'izany araka ny voalazantsika teo ny fahafoizany miainy teo ambonin'ny hazo fizaliana. Ataoko ry kristianina hava fa ilaina ny mandinika an'izany ho an'izay mihevitra hilatsaka ho depite na ho solombavam-bahoaka sy ireo mikendry anana didy eo amin'ny fiarahamonina manana an'izay modely lehibe izay isika ary zay no nidinisika tamin'ny Zomahamasina raha te anana an'ireo toe-panahy tsara indrindra isika de oka araka ny tenin'ny Masinday Joany sy ireo ilay nofantsihana ka amin'izao indrindra aoka izay mihevitra andray andraikitra na eo amin'ny eglizy na eo amin'ny fiarahamonina fa indrindra ho an'ireo izay mieritreritra ho solombavam-bahoaka mba hibazina an'ilay noafasiny izy ka eo no anivozany toe-panahy vertu hoentiny hikarakarana sy taritana ny vahoaka. Ka izay indrindra ry kristianina havana azo lazaina fa anjara-piainasika kristianina io fahafoizana io raha atao teny hafa identité sika kristianina ny fahafoizana satria anahafasika any Kristy ary ny teny hoe kristianina dia avy amin'ny Kristy ka raha teo kristianina isika de oka sy maintsy anana an'izay fahafoizana zay ary vonina anompo io ny identité sika kristianina. Nambaran'i Jesoa ny mifanotra amin'izay de ny mpiandrondry rasy mercenaire mahita ny ambodia mamela ny ondriny ka mandeha amin'ny toerakafa na tahaka an'ireo mercenaire manararaotra ny ondriny ary de indrisy misy manao izany isika ary mila fivoampenitra mahery vaika mba ahafahasika mifanasoa mifampisimina ary manorina ny tena fihavanana marina ary ny fihavanana no manasitrana an'izao tontolo zao. Aokaritsika ry kristianina havana ho tahaka an'i Jesoa izy no mpiandrony tsara oka isika sy amela ny ondrisika fa afoy tena ho azy ary oka sy anararotra ny ondrisika isika fa aoka amelona an'ireo ondrisika ka raha velona ny ondry dia isika mpiandrondry no velona voalohany indrindra. Manontany tena ary isika ankehitriny aiza amin'ireo ambaran'i Jesoa ao amin'ny evanjely ary no misy isika ilay mpiandrony tsara ve sa ireo mpiandrondry mercenaire so de ray na renim-pianakaviana tsy miaro na mikolokolo ny janaka isika fa indrindra amin'izao andro sarotra zao so sanatria eveka pretra na religiozy manararoatra mitady ho an'ny tenany samyrery ka mihinana ny ondro matavy tsara ho dininy zany amin'izao andro fankalazana ny mpiandrony tsara zao miantso asika Jesoa anahaka azy ary matoa amin'izao alahady faefatra izao misafidy ny mpiandrony tsara ny eglizy dia mba ahafahasika mifantoka bebe koa amin'izay toetra ny mpiandrony tsara zay soary mamela ny hafa eo ambany maso atao mpimambo hosehosona ny maizy azy sy mijery ny rariny fa faly amin'ny fafinaretany isan-karazany ka adiny ny mampiandrony tsara sanatriany izany isika rehetra ny tsy maintsy mandiny tena ary ka miavao amin'izao paka irososika amin'izay changement radical amin'ny fivoampenitra mahery vaika izay eo amin'ny fomba fiainantsika sy amin'ny fitondrantena sika mba irososika amin'ny fankalazana ny congrès eucharistique ka atonga n'izay teny faneva zay sy slogan fotsiny fa zary fiainana aina mamelona atsika de sinona ny hoe fihavanana anasitrana an'izao tontolo zao. Manana modely isika ry kristianina havana ary vonankalazaitsika sy ela ny fetiny dia i Lucien Botovasoa zay nafoy sy nanolotra ny aina azo lazaina fa lahika votom-ponoana i Lucien
Mbodivoasoa nanaka an Jesoa mpiandrony tsara. I Lucien Mbodivoasoa sy nandao ny ondry na dia afaka nandositra azy izy araky ny tantara any anaty ala dia niverina nanangona azy ireo niara-ny vavaka hitalao ny fandriam-pahalemana sy ny fiadanana ary ny fifankatiavana ary ny fihavanana taovopeny sy navozo izy sy natahotra izy nanolotra ny ainy ho fanavotana ny maro. Aokaritsika ry kristianina avana ivelona ny mampiandro ny tsara atsika araky ny toerana misy asika tsirairay avy ka hikarakara ireo izay tandrifa asika samy manana ny ondry karakaraina asika tsirairay avy na ny papa na ny eveka na ny pretra na ny religiozy na ny mpanabe na ny mpampianana na ny manam-pahefana isasokazana fa indrindra ny mpitondra eo amin'ny firenena sy amin'ny faritra indrindra amin'izao krizy maro lafo etresika izao tandremo ary so sanatria anararoatra izay ondry apetraka n'Andriamanitra karakara isikisika fa izay natao hoe mercenaire ho isika teo mpiandrondry rasy. Ary raha indrana ny Papa François ao amin'ny encyclique Fratelli Tutti isika dia izay natao hoe politika rasy, politika ny fitiavatena manapotika ny fifandraisana eto amin'izao tontolo izao ka oka anao ny politika lavorary sika ao amin'ny toko fahenina ny encyclique no anazavan'ny Papa zay ary tsy ino ny politika ny lavorary io fa ny fahafoizana sy ny vanim-poana ary ny fivelomana ny charité intégrale zany hoe ny fanehoam-pitiavana sy misy evitrevitra sy misy fanelikiliana. Misy kritera nambaran'i Jesoa koa ao amin'ny evanjely ahafantarasika ny mpiandrony tsara akoatra ny fahafoizatena izay niresahsika teo dia ny fahalalana ny ondriny. Io ihany koa ny toetra tsara tsy maintsy ananan'ny mpiandrony, tsy maintsy malala ny ondriny ny mpiandrondry ary ny ondry koa mahafantatra ny mpiandrondry. Sy fahalalana kandrana ny tiany Jesoa lazaina eto satria misy leader tarika mahafantatra tsara ny momba ny olona teorikement araky ny fahaizany kanefa sy misy fifandraisana amin'ny ondriny ary misesisa ny ondriny aza no ataony. Hafa ny tiany Jesoa lazaina eto ny mpiandrondry mahalala ny ondriny dia mira manana fifandraisana lalina amin'ny ondriny. Mpiandrondry sy ondry mifankafantatra tsara ka na ny feo aza dia fantatra ka afaka miditra amin'ny tena fiainana miainga amin'ny fananana traikefa vokatry ny fitiavana, vokatry ny fahafoizana, vokatry ny fanompoana. I Jesoa mahalala antsika tsiraikiray ka izany no mampiandrony tsara azy ary okaritsika fa indrindra amin'ny andraikitra nanantsika ahalala ny ondritsika vokatry ny fifandraisana tsara izany ka takina amintsika rehetra mpiandrony tsara na ray sy renim-pianakaviana izy na religiozy na pretra na eveka na olona manam-pahefana mila mahalala ny ondriny. Ny fahatelo ambasara asongadina ihany koa amin'ny toetra ny mpiandrondry ary tsara hodinina ary alalinina ary iainana amin'ny toetran'i Jesoa dia ny fiazana ampivondrona ireo ondry ao anaty valatokana. Izay la mpiandrondry tsara miezaka mandrakariva anangona ny ondriny ary izay no miseho ny fihavanana ary sy hoitsy ny fihavanana raha sy ao anatin'ny famindra-po sy ny fifamelan-kely ary zay izy ny mpiandrony tsara ary zay no lalana ahafahana mampivondrona ary apisy ny fitoniana raha afaka miresaka ary afaka mifanatona ary mampiombona. Izay lay mpiandrony tsara ka izay indrindra no tiany Papa asongadina ao amin'io antsiklika io araky ny lazaisika teo ary izay no nambara ny teny somanandrariny tamin'ny tanora zay nampisehotsika tamin'ny alahady lasa teo hoe aza misy mihevitra ny tenany hoe sy mila ny hafa ao fa raha anao manao an'izay dia dikan'izay sy mpiandrony tsara amin'ny andraikitra misy ianao ianao sy maintsy mila ny hafa ianao ary ny lalana amin'izany dia amin'ny alalan'ny fahaizana mifamela heloka sy mamindra fo ka mitondra amin'ny tena fihavanana marina lay fihavanana sady kristiana no katolika ary no kristiana ka ametraka an'izay fitoniana ahafahasika miroso fifampitsiminana sy fifanasoavana ka hikatsahana ny soeombonana mandrakariva ka ahatonga sika ho piraitam-po ka ny fihavanana anasitrana an'izao tontolo izao. Eto ihany dia mbola manana modely isika dia Lucien Mbodivoasoa fantany jiaby ny mpianatra ary
fantany ny olona rehetrarehetra taovope ary zay no natonga azy nomena anaranambositra hoe rabe fihavanana. Ka izay indrindra ry kristianina havana araky ny nambarasika teo, mila modely, mila baba zao andro zao ny papa, mila ray, mila fondray araky ny ambarany tamin'le taratasiny tamin'ny fotoana nankalazasika ny taonany Masinday Joseph. Anamafy zany ny voalaza ao amin'ny vakiteny voalohany, matoa mpiandrony tsara lay voalaza ny mpaminany ao amin'ny vakiteny voalohany ary tanteraka tokoa satria ny anaran'i Jesosy no mampiombona antsika, izy no fihavanantsika ka azahosika ny famonjena ary efa natolonao antsika raha teo ny ainy. Io ny fahefana mampiavaka an' Jesosy, ny fahefan'i Jesosy, fahefana mitondra famonjena sy fahefana mamoritra fa fahefana manompo, fafoizana ka tsy mba manapotika sy manongana fa kosa mampiombona ary mampitony. Ny fahefan'izao tontolo zao dia mateo entina anilikilina ny hafa satria ny fitiavatena no manjaka voalohany, sy fahefana tahaka zany an' Jesosy fa nafoy ny ainy izy ary dia zay mahatonga azy toteny natonga ny olona hoe sy mbola nisy lehilahy ny teny tahaka iny ary zay no mampiombona azy. Izay ihany koa Lucien Botovasoa taovopeno rehefa izy miteny dia miombona amin'izay lazainy ny rehetra. Matoy sikara manaraka an' Jesosy dia mba alala ny tena toetrany ary anampy asika koa alala ny toetra mahazanak'Andriamanitra sika ary velona izany ahatonga sika na dia sy mendrika aza na dia fantatra sika ny fahalemensika hiezaka mba ho mpiandrony tsara. Ry Jesosy Kristy zokinay io, ianao tokoa ny tena mpiandrony tsara ka mahalala anay ary zany ny fanantenana sy antoko anay amin'ity fiainana ity. Mangataka aminao zahay, ampio ireo manaradianao akaiky, teny papa, ny eveka, ny pretra, ny diaka, omeo ny tena finoana tokoa izahay ka hitoetra tanteraka ao aminao ary ianao hitoetra ao aminay ka amin'izay zahay amokatra be amin'ny fahafoizatena eo amin'ny fiainana andavanandro. Engane zahay afoy ka ozary EOV missionnaire vita batemy iray na hanorina ny tranoben'Andriamanitra dia ny fianakaviamben'Andriamanitra ka ahatonga anay ho mpiray tapo tokoa. Toy izany koa ireo mpitondra rehetra ranofo fa indrindra ireo tompo-pahefana mba ho ilay fahefana toteny fanompona hitarika ny vahoaka ao amin'ny valatokana iombona ka hikasaka ny soiombonana ny notoetra iainan'ireo mpitondra isasokaziny. Ireo mpitondra nainy hosilovo ny fanahy masina ka hikasaka mandrakariva zay soiombonana zay. Ampio izahay mba hahery fo tahaka ny Pierre sy Joany ary ireo apôstôly tahaka ny Lucien Botovasoa mba sy atahotra sy avozy izahay fa noho ny asan'i Jesosy mpiandrony tsara amin'ny toerana sy adidy misy anahy tsirairay avy ka zary ho fanasina sy fahazavana ho taranaka mpanorona tokoa manorona eglizy trano sy eglizy olona velona fa indrindra amin'izao vanim-potoana atrehanay izao etrehanay ny krizy maro lafo izao masiny marireninay io mivavaho anay mba ho tabernakla velona tahaka anao izahay tantano izahay iroso amin'ny fankalazana ny kongresa eukaristika ka anovo hery sy fahasoavana amin'izany. Masinday Joseph ray mpiaron'ny eglizy eran-tany mivavaha mba samy anana fondray tokoa izahay rehetra fa indrindra ny ray mpianakaviana sy izay mpitondra manana fahefana ka vonona hikasaka ny soiombonana. Aoka tanteraka izany amin'ny anaran'ny ray sy ny zanaka sy ny fanahy masina. Amen. Tsy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy roatsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no taniketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de nous, délivre-nous de tout. Fasisika tokoa
fany fahasoavan'Andriamanitra miaraka amitsika fany fahasoavan'Andriamanitra miaraka amitsika no itoatsika sandrovaky siasatsika miaraka aminy fa olo raika tokoatranitsika ao aminy fianakaviana iray ao aminy tsy misy hevitrevitra ny olo no mampizara indraindray fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara ran'olotra ny ainy olo raika ary ao amin'ny fiangonana ao amin'ny eglizy dia sambatra atsika mahasapa an'izay olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray olo araiky ao amin'ny Kristy fandaram-pampianarana iarana amin'ny son excellence monseigneur Benjamin Marc Ramarson eto amin'ny radio Fania